alatsinainy fa 20 volana aprily araba toboko lafinaritra toboko vavy raha tratrany hoe mpisakafony ianao dia mirary ianao azo tomany izay sady anaraka hatramin'ny farany ihany koa ny fampalalamba vao itony fahita lavitra ma TV santonany amin'ireo vaovao songadina hoentina amintsika amin'ity takariva ity ary ny mahakasika ilay bulletin tokana ampiasana amin'ity fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ho avy manaraka isany amin'izany ihany koa ny fodimandron-dramatoa Lalaorandriamapionina filohan'ny vovona-pirenenan'ny CNOSC ary ny mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana dia ny fanombohan'ny herinandron'ny fahasalamana reny sy ny zaza fa araka ny fambarana teo ary dia anisan'ny zava-baovao hoentina ao anatin'ny fifidianana io zany tanterahana eto amin'ny firenena ny mahakasika ilay bulletin tokana ankehitriny ary dia efa fatapatatra ny endrika izany bulletin tokana izany ary antsika eto anatin'ity fanadihadiana irana vola ravoafy sy tsirakotorson ity ny mahakasika an'izay. Toy ity tamin'ny sary ity no modelin'ny bulletin tokana ampiasaina fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 4 Jolay 2024 avy izao. Arak'izao hita amin'ny sary izao dia taratasy tokana no ampiasaina ary ahitana tsanganana 4. Misy alohan'ny hoe titre, emblème, couleur dia ny sarin'ny mpilatsaka fidiana sy ny anarana sy ny fanampina anarana. Fanazavana mikasika an'ilay hoe titre, emblème sy couleur. Ny titre dia ny anaran'ilay antoko politika izay mandrotsaka amin'ilay candidat. Ny emblème kosa dia ilay marika ahafantarana n'ilay antoko politika. Ny couleur kosa dia ny lokony hoe mavo na maitso na manga na ohatrohatr'izay. Fa ny fampiarahana ny lokon'ny firenena dia fotsy, mena sy ny maitso no voarara tsy azo atao anatin'ilay fichier électronique izay ho alefan'ny candidat aty amin'ny senita zany. Mikasika an'ilay sarina io dia sarin'ilay candidat zany dia ny anarana sy ny fanampina anarana dia ny anarana sy ny fanampina anarana ilay candidat ao anatin'ny karapanondrom-pirenena. Ny bulletin unique dia misy tsanganana anankiefatra zany ny modeliny. Tsanganana voalohany ny laharana ny candidat. Dia ny faharoa moa zany ao amin'izay le tsanganana faharoa izay no misy an'ilay niresahako teo hoe titre, emblème, couleur. Dia ny eo amin'ny tsanganana fahatelo ny sarin'ilay candidat ary eo ambaniny eo le anarany. Dia ny tsanganana fahaefatra ny toerana izay homarintsika mpifidy amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana. Ny momba ny loko dia tsy azo atao ny mampiasa ny lokom-pirenena maitso, fotsy, mena. Momba ny anarana dia ny anarana ao amin'ny karapanondrom-pirenena ihany no afaka entin'ny candidat ho filoham-pirenena. Araka ny fanazavana mba hialana amin'ny sandoka samihafa dia omena laharana amin'ny bulletin tsirairay ary bulletin iray ihany no afaka ampiasain'ny mpifidy mandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Bulletin manodidina 120 tapitrisa no heverin'ny senita fa atota mandritra fifidianana filoham-pirenena. Ny tsara ho marina dia mbola isy ny fampianarana ao ataon'ny senita ho an'ny mpifidy tsirairay avy amin'ny lalan'ny ena manjery sy ny eny ankalamanjana zany aoriana. Isy ny spécimen de bulletin unique, io isoratra le bulletin zany hoe spécimen, zany hoe tsy ho azo ampiasaina ohatran'le tamin'ilay fiaran-taonina tamin'ny 2010 mantsy nisy hoe bulletin précoché, nisy hoe nisy an'izany. Kanefa ny bulletin spécimen mampianarana ny olona, zay ny anton'ilay spécimen, hoentina hampianatra ny olona amin'ny fampiasana n'ilay bulletin unique ny anaovana n'ilay spécimen. Azon'ny mpilatsaka fidiana ve manao impression zay spécimen zay satria misy manana eritreritra hoe imprimer an'izay dia hampianatra ny olona. Misy aloha zany efa nieritreretan'ny senita hoe spécimen tena isoratra hoe spécimen. Ka raha iny spécimen iny no ataon'ny photocopie ahafahany mampianatra ny olona tsy hitako ny olana amin'izany, tsy misy olana zany. Araka ny fandaharam-potoana nofarotan'ny senita dia amin'ny 3 Mey no heverina moan'ny CES ny lisitra faran'ny candidat afaka mandray anjara fifidianana ary ny 4 Mey no amaritana faran'ny bulletin tokana ary amin'io ihany koa no anaovana ny atsapaka amin'ny filaharan'ny candidat ao anatin'ny bulletin tokana.